Miarahaba tompokolahy, finaritra tompovavy, tafaradalina indray anatin'ity fandarina izany malaza ity isika. Niarahana hita omaly ny fanambarana mitambatra izay nataon'ireo iraka ara-diplomatika izay miasa sy monina eto Madagasikara. Ary taorian'izay ihany koa dia misy ny fanazavana izay miendrika fanambarana ihany nataony teo anivon'ny gouvernemanta ka ny ministry ny antany sy ny fitsinjaram-pahefana ilay Matontokely Justin no nanaosiny izany. Miisa telo be izao no pejy nanamarian'izy ireo ny amin'ireo fanazavana izay nahabe resaka teto Madagasikara ny faran'ny herinandro teo. Raha tsy haivina ny zava-mitranga dia nanao fanambarana ambava tamina Ainao Manjerim-Panjakana ny ministry ny antany sy ny fitsinjaram-pahefana ny tsy fahafahana manao hetsika an-dalambe araka ny nambaran'izy ireo, ary ny famoriam-bahoaka izay ho tanterahana dia tsy maintsy atao anaty efitrano. Niteraka adefitra lehibe izany satria velon-drehetra fa manohitohina ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona, manohitohina ihany koa sy fanitsakitsahana ny lalam-panorenana sy ireo lalàna fototra izay iainana eto Madagasikara, ankoatra ny lalàna fehizoro izay mikasika indrindra ny antoko politika, lalàna fehizoro mikasika ny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka, satria ny andininy samihafa ao anatin'izany dia manome ny alalana ho an'ireo olom-pirenena na vondrona antoko politika na mpanao politika na ireo fikambanana izay mety manana an'izay fisahanana andraikitra ara-politika izay hanao fanentanana sy hampafantatra ny vaovao amin'ireo vahoaka na ihany koa ny mpikambana ao aminy. Tany Manjakaliana ny filoha Marc Ravalomanana dia namaky batsilana ny tsy fetezana izany fanambarana ambava hoy isika nataon'ny ministra tompon'andraikitra izany tamin'ny faran'ny herinandro, ary ny tsiny tao anatin'izany ny fanitsakitsahana lalàna marobe na teo amin'ny setra raisam-pirenena izay nataon'ny Madagasikara sonia, na teo amin'ny setra nasionaly izay mazava ho azy ny lalam-panorenana no ifampitondrana sy ireo lalàna fehizoro ary ireo lalàna manan-kery eto amin'ny firenena. Andeha ho tsaivitsika ao anatin'ity ronam-peo, ronan-tsary mindritra vitsy ity ny fanambarana nataon'ny filoha Marc Ravalomanana. Ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona izay nankatoavin'ny fanjakana malagasy dia milaza ao amin'ny andininy faharoapolo ny olona rehetra dia manana zo hivory malalaka sy hita anaty fikambanana. Ny andininy fahafolo ao amin'ny lalam-panorenana malagasy dia manambara fa ny fahalalana manao hevitra sy miteny, ny fahalalana eo amin'ny fifandraisana sy ny fahalalana manao gazety, ny fahalalana hita amin'ny fikambanana na Ainao Manjery, ny fahalalana mivory malalaka, ny fahalalana mivezivezy, ny fahalalana fieritreretana sy ny finoana dia samy iantohany amin'ny constitution daholo na ny lalam-panorenana. Ny lalàna fehizoro lara fa 2018 008 tamin'ny 11 mai 2018 mikasika amin'ny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka ao amin'ny lalana fa 550 an-dalana fa 3 dia milaza fa mialoha ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra ofisialy amin'ny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka, ny antoko politika dia mandray anjara amin'ny fanentanana ny fiainana ara-politika ao amin'ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna. 2011 bara 012 mikasika ny antoko politika dia manambara amin'ny andininy fahaenina amby roapolo fa ny antoko politika dia manana didy anofana ny mpikambana ao aminy, anentana vahoaka andray anjara amin'ny fiainam-pirenena sy ny ara-politika, ary ianao tatitra mikasika ny rarahana ara-politika. Tsy fanaraka tsara amin'ny lalàna iraisam-pirenena na loi universelle, tsy fanaraka amin'ny constitution, nefa ianao ny tokony mitandro ny filaminana, ny ati-tany, fandriam-pahalemana. Ka ny andininy fahavalo amby roapolo amin'io lalàna mikasika ny antoko politika voalaza ambony io dia manambara fa ny fihetsiketsehana sy famoriam-bahoaka ataon'ny antoko politika dia malalaka, tsy maintsy manaja ny lalàna manan-kery mikasika ny fihetsiketsehana sy famoriam-bahoaka nefa izy ireny. Inona ny tsy najaitsika teo zao ireo olona milamina be reo? Ny fanapahana larana fa 10 HCDD HCC D3 tamin'ny 3 mai 2018 dia milaza ana ivory amin'ny vanim-potoan'ny mpifidianana dia tsy maintsy amarinina amin'ny mety isin'ny fanakorotanana. Iza zao manakorotana, tsika sa izy. Raha iny ny fanambarana izay
nanaovan'ny filoha Marc Ravalomanana antso mihitsy ho an'ny sehatra iraisam-pirenena mba hakandraikitra amin'izao zava-misy eto Madagasikara zao, satria tsy vao voalohany nefa nisy fitsabana sy famonoana endrika ny demokrasia sy ny fahalalahana eto Madagasikara fa efa miseho matetika zany. Ary raha hoan'ny antoko-tiako Madagasikara sy andrometo Marc Ravalomanana dia saika efa matetika ny fanakanana na ny fanimbatsembanana amin'ireo faniohon-kevitra sy ireo fivezivezena ary amin'ny fivoriana tanterahan'izany antoko sy ny lehibeny izany. Rehefa naneho ny heviny ny teo anivon'ny irakara diplomatika miasa sy monina eto Madagasikara dia ny tanisa mazava ho azy ireo andraikitra zay iantohan'ny lalam-panorenana dia ny resaka fahalalana sy demokrasia. Ny teny ihany koa izy ireo ny amin'ny hoe i Madagasikara dia anisany nanao sonia ny pacte international mikasika indrindra amin'ny droit civil sy politika. Izany dia efa niraisakevitra teo anivon'ny firenen'lehibe zay mivondrona ao anatin'ny firenena mikambana. Ary izany raha teo ihany koa dia nambarany ty fanambarany nataony teo anivon'ireo iraka ara-diplomatika eto Madagasikara ireo ny amin'ny hoe ny fahafahana maneho hevitra na ny demokrasia dia anisany fototra lehibe sy anisany hijoroany zany pacte international izany. Resahan'izy ireo ary fa ny fametrahana ity fanapahan-kevitra ity dia tsy fampitoviana ary misy endrika fanavakavahana no tetika ao ambadika iny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana iny. Ka nitsorony teo anivon'ity fivondronam-be ny sehatra iraisam-pirenena ity ny fiahiahin'izy ireo no mety ho fiantraikan'ny fanapahan-kevitra no raisiny iny. Tsara manko manamarika arak'izao fanambarana izao ihany fa anisany mpiara-miombona antoka ary hanampy any Madagasikara ao anatin'ny tontolom-pifidianana zay ohatrehany amin'ity taona ity ireo mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola any Madagasikara zay soloan'izy ireo tena. Fa tsy niandry ela ny valikavatra avy amin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta fa namoaka ity tarantasy ity zay mitondra fanazavana mikasika indrindra ny réunion publique na ny famorim-bahoaka, fa mikasika ihany koa ny fihetsiketsehana eny amin'ny lalam-bahoaka sy ny andraikitry ny parlementaire amina fanaovana tatitra ary ihany koa amin'ireo ben'ny tanàna sy tompon'andraikitra eny anivon'ny faritra sy ny distrika. Raha zo inona ilay fanazava-kevitra dia hoe no raisin'ny fanjakana ilay fanapahan-kevitra amin'ilay hoe tsy fahafahana manao famorim-bahoaka akalamanjana fa tsy maintsy anaty trano. Ny antony izy ireo dia mba hitandrona an'izay mety ho fanohitohinana ny resaka filaminana izay. De tahakan'izay ihany koa ny amin'ny hoe tsy fahafahana manao hetsika an-dalambe satria mbola tsy ao anatin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Ireo nefa raha ohatra ka raisina amin'ny fanambarana zay nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana ary nataony RMDM ihany koa dia fanitsakitsahana an'ilay fanambarana pahabe maso ho an'ny zon'olombelona, fanitsakitsahana lalam-pandroana, fanitsakitsahana ihany koa ny lalàna samihafa zay mifehy ny antoko politika na ihany koa mifehy ny fifidianana eto Madagasikara. De mbola anao mafisiny teo anivon'ny ireo irakara diplomatika izany endrika fanitsahana lalàna izany, indrindrandrindra ny pacte international satria ny fifehezana an'izany famorian'olona izany na de eo ihany ary ny lafin'ny filaminana kanefa mety hisiana fanavakavahana dia tsy mipetraka tsara ao anatin'le hoe fampitovianjo ho an'ireo rehetra mpisehatra ara-politika izany. Ny tsy fampitovianjo de misy ny avy amin'ny fitondrana, misy ny avy amin'ny mpanohatra. Efa midika izany fa fanomezana tombony ho an'ny eo amin'ny fitondrana ary famonoana ankolaka ny faniohon-kevitra sy ny fahalalana ho an'ny ety anivon'ny fanoherana. Ny tiana ambara amin'izany ary ny tiana ho ampiasaina amin'iny fampiaran-dalàna sadasada navoaka ny teo anivon'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana iny zay azo antoka fa ny gouvernemanta sy ny présidence no nikandao tamin'iny dia mba tsy hahafahan'ny tiako Madagasikara manao azay fidinana eny anivon'ny vahoaka eny zay mazava ho azy fa hanao fanentanana ao anatin'ny lisam-pifidianana no tena anton-dy ary miaino ihany koa reny etaetam-bahoaka ireny satria misy fotoana indraindray ny solombavambahoaka no miara-dalana amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Solombavambahoaka ihany koa dia manana zo hifampitafa ny vatana amin'ireo vahoaka malagasy. Na dia manana ny interprétation na ny fomba fandikany azy aza ny eo anivon'ny gouvernemanta amin'izay andraikitra ny solombavambahoaka sy ny fomba fanaovana tatitra izany zay diso be de diso iny fanazavana sy fanambarana nentin'ny gouvernemanta iny. Azo sokajiana fa varadatsaka ho amin'ny fitondram-panjakana ny tambabe nataon'ny sehatra iraisam-pirenena satria valo be zao izy ireo no niara-nanosony iny fanambarana iny.
teo ny solotena ny vonona Europeana, teo ny Amerikana, teo ny Frantsay, teo ny Japonais, teo ny avy any amin'ny Norvège, teo ny Royaume-Uni sy ireo firenena lehibe maro samihafa. Fandroany nefa nampitandrina ny amin'ny fanelingelenana, ny fahalalahana maneho hevitra sy ny zo isam-batan'olona ny teo anivon'izay sehatra iraisam-pirenena izay, satria raha tsaroantsika tamin'ny raharaha ketak'Andriana Rafidisan Transparency International Initiative Madagasikara de efa namoaka fanambarana manohitra an'izay fanotoina ny fahalalahana sy ny zo isam-batan'olona izay ihany koa ny sehatra iraisam-pirenena. Ity zany ny fandroany, ary tsy hoe fanambarana ataona masovo iray fa firenendehibe valo matanjaka no mitambatra. Fahafahambaraka sy henatra ho an'ny Madagasikara ny fihetsika tahaka izao, satria manara-maso tanteraka ny zava-misy eto Madagasikara ny sehatra iraisam-pirenena. Izy ireo nefa izay antenaina ary anaovany fitondram-panjakana, fifampiresahana, fifampirarahana mba hamatsy vola ny fifidianana ho avy amin'izao fotoana izao, satria nambara minisitra ny toe-karena sy ny vola izay hoe misy négociation ny fifampiresahana amin'ny PTF izay mba hahafahan'izy ireo mamatsy vola. Ireto anefa de mametraka ny aihany amin'izao fomba fihetsiky ny fitondram-panjakana izao, zay mamono ny zo isam-batan'olona sy ny zo ara-politika amin'ny fanavahana an'le hoe fotoana mialohan'ny fifidianana sy ny vanim-potoana ny fifidianana pré-électoral sy ny ao anatin'ny électoral zany. Fa izy reto ihany koa ny sehatra iraisam-pirenena no angatahany fitondram-panjakana vola mba ahafahana manodina ny tontolo ara-toe-karena sy mampifandanja ny teti-bola-panjakana raha ho an'ny FMI, ary mamatsy amin'ireo tetikasa goavana ho an'ny vonina Europeana sy ny Banque mondiale. Kanefa raha ny serasera mandeha amin'izao fotoana izao dia ny mpanohana ny fitondrana indray no miezaka manenjika sehatra iraisam-pirenena taoriana ny fanambarana izay nataon'izy ireo mametraka aya ny amin'ny fihetsiky ny fitondram-panjakana amin'ny fanapahan-kevitra sadasady iny. Tsy mila ila ary sahirana amin'ny fanapahan-kevitra raisiny ny fitondram-panjakana, fa entana ilazana ihany koa ny amin'ny hoe efa tery de tery ny lalana mandrovy ary efa tsipaky ny mialaina hoy ny fitenin'ny tanora ny fihetsika ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, ka zay fomba rehetra ahafahana manery ny hafa fa hisongadinan'izy ireo ka nafepetra jadona ary dia hipotrany ao anatin'izany. Tsy eto Madagasikara misy izany, fa any Korea Avaratra, any Birmanie, any Thaïlande sy any amin'ireo toerana izay mampiatra ny jadona. Eny aty Afrika de misy firenena mampiatra ny jadona, fa tsy ho an'ny eto Madagasikara izay efa miezaka ny miroso sy mampanaja zany demokrasia sy ny fahalalahana izany. Heverina fa anova ny rapi-saina ny fitondram-panjakana iny fanambarana iny, na inona fanazavana ny entiny tao anatin'ity taratasy telo pejy ity, zay tara ary anisany heverina fa nanitsy ilay fomba fiasa zay diso, satria tsy io fanambarana io mihitsiny no andrava ny fototra ny joroany ny lalam-pandrenona na ireo lalàna fehizoro sy ireo lalàna manan-kery eto amin'ny firenena. Tsy maharava an'izany io interprétation miampy fanazavana zay nentin'ny ny tompon'andraikitra teo anivon'ny gouvernement io. Ho an'ny antokotiko Madagasikara na ny filoha Marc Ravalomanana de mbola hanohy izay fampahafantarana ho an'ny mpifidy izay ho an'ny andraikiny, ary hanohy ihany koa ny fitetezana ireo ratsy an'ny antoko, satria adidin'ny antoko araka n'izay voalaza ao anatin'ny 5/2020 ao anatin'ny lalàna mifehy ny antoko politika 1/24 tsipika aotra 12 izay hoe fanatonana amin'ny mpikambana izay na ny fampiofanana na ny fizaram-baovao. Tsara manamarika fa efa nangaladia ary efa nanitsaka lalàna tahakan'izao ihany Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024. Reto sary alefantsika reto na tany Manoro, na Vatomandry, na Soanieranivongo, na Fenerive-Est, na Vavatenina, na tany Mandritsara, na tany Antsohihy, na tany Brickaville sy tany amin'ireo toerana maro samihafa de efa nanao hetsika an-dalambe mialoha lavitra ny fotoana fampielezan-kevitra Andry Rajoelina, ary hitantsika ao anatin'ity calendrier-ny fifidianana na ny tety androm-pifidianana 2024 ity, fa tany amin'ny volana oktobra tany ho any mihitsy vao nisokatra ny fampielezan-kevitra, fa tany amin'ny volana jona na volana jolay de efa navita ny tety distrika maro, ary nanao hetsika an-dalambe nisina cortège, nisy défilé ary famorian'olona Andry Rajoelina, ary tsy tanaty trano araka ty fanapahan-kevitra ndraisin'ny fanjakana ty hoe tsy maintsy ao anaty salina ny réunion publique, fa tena ankalamanjana no nanaovana izany. Ko nahoana izy no nalalaka tamin'ny 2024 izay mbola tsy filoham-pirenena ary mbola tsy
nanao fanambarana ofisialy fankadeta fanapafantatra ny UEM ary mifanakalo hevitra tamin'nyvoaka ko maninona ny hafa ny tsy avela isehatra sy hanao fanetana na ihany ko hifanerasera ny vahoaka sy ny mpikambana ho aminy. Tena fanolanana lalàna, fantsahana lalàna ary fanimbazimbana ny asy ny fomba fanaovana politika no misy am'izao fotoana izao ka mampiatra ny fahefany zay le tena hoe régime totalitaire ny fanjakana am'izao fotoana izao. Manao ny terrorisme d'État ahafahana mife ny fanjakana eo an-tanin'izy eo ka mbola tian'izy ireo hiverenana indray amin'ny mandat ho avy eo. Malala ny ataony nefa ny vahoaka malagasy fa tsy draba akoriny ary betsaka ny tonga saina am'izao fotoana izao haneho ny safidiny amin'ny fifidianana novambra 2024 ity. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.